Rehefa mifarana tahaka izao ihany koa ny taona dia tsy vitsy amin'ireo mpampiasa fiara no misafidy ny sitaka ny renivohitra isorohana ny lozana ihany koa ny tampoka nefa dia maro amin'izy ireny no mandeha manantona ny mpikarakara fiara na ireny garage ireny no ahafantarantsika azy hijery ny mahakasika ny fiarany mba tsy hisian'izay tampoka izay eny am-pandehanana. Andro vitsivitsy ny alohan'ny fankalazana ny fety Noely dia efa niakatra 100 isan-jato ny abetsaka ny mpanjifa tonga manatiny ireo toeram-panamboarana fiarakodia. Iray amin'ireo ity eto Manjakaray ity izay tsy tapaka olona nanomboka tamin'ny tapaka volana Desambra hatramin'ny androany farany volana Desambra. Inona moa zany ny tena hoe jerena rehefa le ohatran'izao? Be sasa manao mise au point, manao courroie, manao entretien zany. En principe moa le fanaovana mise au point sy le fanoloana fitaovana teo maritra firena nanaovana reo an'izay rehefa tonga eto zany eo. Arakaraka ny atao ihany ndraindray diaky fotsiny, ndraindray diaky sady manamboatra. Ndraindray mbola mila piste dia mbola vidy izy dia hoan'ny tena dia vidy izy. Ankoatran'ny andro fety, mitombo ihany koa raha manantona ety toerana amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao. Fahavaratra indray resaka filopilo. Manao ny fanamboarana rehetra ary fanamboarana ireo karazana fiara rehetra ny eto amin'ity garage ity ary misy ny diagnostika atao eto. Ny main d'œuvre kosa dia manomboka eo amin'ny 5,000 sy 2 alina ariary.